taorinan'ny fetin'ny Noël dia efa mikarakara sahady indray ny fetin'ny farantaona sy ny fetin'ny itsenanan'ny taom-baovao ny akamaroan'ny malagasy mazava ho azy fa dia miteraka fitohanan'ny fiarakodia izany raha ny tsikaritra eny rehetra eny saika manerana ny renivohitra toy ny eny 67 hectara ny Andavamamba, Ampefiloha, Anosy, Mamasina, Ambanidia, Analamahitsy sy ny maro hafa dia ahitana izany fitohanana izany ihany koa indrindra moa fa ny maraina teo tao anatin'ilay ora vitsivitsy ny sin'ny oran'ny kija teto an-drenivohitra iny ny mpampiasa lalana sy ny mpampiasan'ny fiara fitateram-bahoaka dia efa samy miomana fatratra ary tsy vaovao amin'izy ireo intsony izany fitohanan'ny fiarakodia eny rehetra eny izany ny taxi be na ny fiara-pitatitra aza moa dia nilaza mihitsy fa tsy mahavita fa tsy ny ataontsika hoe tory roa intsony izy ireo eny anivon'ireny lalana na ametrahana azy ireo ireny ary miteraka fimenomenomana sy fatiantoka amin'ny fifamoivozana mangany fotsiny ny ara-tsin-dalana hoy ny voalazan'izy ireo ka dia inona fa samy andray ny andraikitra tandrify azy ny rehetra ao anatin'izany.